Sosialy nitondra vokatra tsara ho an'ny mponina nampiatrano ny hetsika asa tana maro izay nirana tamin'ny ekipandramatoa Vangarazona Ramampianina vadin'ny filoham-pirenena ny fisian'ilay hetsika asa tana maro nandritry ny 10 andro izay ny fokotany 5 nampiatrano izany hetsika goavana izany dia samy nanamarika fa zava-dehibe ny fisian'ny hetsika toy izao. Nahatratra 20 nisan'ireo olona tsy anasa nanatanteraka ny asa tana maro na IMO izay niarahana tamin'ny ekipandramatoa Rajonary Mampianina Voangy vadin'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina Hery. Fokotany 5 no fondona natotosana izany tao anatin'ny 10 andro. Ny fokotany Vola Amiray Anosy Beandrefana faharoa no hamarina ty asa IMO ty izay aharitra 2 andro. Olona misy 50 no nandray anjara tamin'izany io maran'io. Tena irina isangatana yara yasa fontsika zany jerenay le sahirana ty ambany tanàna rehefa tsy tokobaka ambava fotsiny hoe jeren'ny ambany tanàna nefa ny vele ambany tanàna lazain'olona fa tsipitsipon'olona tsy nizodira fotsiny ety fa zao zany zay tena mifaro mihitsy mifonaina andray anareo zany zay hoe namenareo azy zay madio ny tanànanay zay koa namenareo kely sarany kely amin'ny fandiovana ny tanànanay ampisy ny fahasalamana ihany koa zany vola sy ny fahasalamana miaraka dia salama tsara zany zay rehefa Nanamarika ny fotoana ny fanentanana nataon'ny ekipandramatoa Rajonary Mampianina Voangy ireo mponina eny amin'ny fokotany etsy Anosy Beandrefana faharoa mikasika ny mahazava-dehibe ny asa fanadiovana ho fitsonjovana ny fahasalamana izay antoky ny fampandrosoana. Nangataka ireo mponina ao amin'ny fokotany Anosy Beandrefana faharoa mba ho tohizana ny asa toy izao. Isan'ny nangatan'izy ireo ihany koa ny hametrahana foto-drafitr'asa toy ny fanasan-damba sy lakan-drano manara-penitra ao an-toerana mba hifehezana ny rano rehefa andro fahavaratra.